Fankalazana ny tsobil'ny fahefapolo taona ny fanompankanana ny mama volavana Germaine Ninlava sy fanovizana ny fankalazana fa 10 taona ny fikambanana hira sy filazantsara ary ny tsobil'ny fahatelopolo taona ny zesika dia faly manolotra ny sominy amin'ny boky mama volavana Germaine Ninlava sy ny taranaka mandova ny teny fikasana. Nosoratan'i Dadatora Baruela Bruno nivoaka ny volana martsa 2024. Teny faneva ianareo ny sanaky ny mpaminany sy ny teny fanekena. Asan'ny apôstôly toko 7:5-7. Manoana ny zavatsarotra ankehitriny dia nisy ny nanontany. Andriamanitra ve tsy afaka mamonjy? Andriamanitra tsy tiany olona ho very, fa mitady olona sy firenena mandala fahamarinana. Famindrapony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandiny. Io karay 10. Foto-kevitra iorenana, Andriamanitra tia fahamarinana sy izay manao ny marina. Ohabolana 1909, Salama 4:30-10. Ho fampiarana, voalohany, ny fahamarinan'ny marina no andovan'ny tany. Deutéronomie 9:20, Salama 7:30, 7:20 sy 9:20. Faharoa, ny fahamarinana ray aman-dreny no andovan'ny taranaka ny teny fikasana. Genesisy 2:20, 7:70, 7:70. Fahatelo, ny fahamarinam-panompon'Andriamanitra no ahitany firenena famindrapo. Genesisy 7:20, 8:20, Nomeri 1:20, 8:9. Faefatra, ny fahamarinan'olom-boafidin'Andriamanitra no andraisan'ny maro sy ny firenena fitahiny. Genesisy 7:20, 4:10. Ny mpanompo matoky nakasitrahan'Andriamanitra ny olona marina tamin'ny fanompoana azy. Hebreo 3:10a, 2 Timote 4:7, Jaona 10:9. Mitoky sy ny teny fikasana ho an'ny mpanompo sy ny zanaka matoky. Matio 10:20, 1:20 sy ny 3:20, ray Jaona 2:17b. Ny teny fampaherezana ho an'ny olona matoky. Apokalipsy 2:10, Matio 4:20, 3:20, fa izay maritra hatramin'ny farany no vonjeny. Fizarana voalohany ny toerana sy ny tantaran'ny teny fikasana teo amin'ny taranaka. Ny taranaka dia ireo olona mandova ny teny fikasana, asa 2:30, fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza atony Jehova anatona azy. Tsara vakiana ny amin'ny Romanina 7:4. Ny zanaky ny fifazana satria mpaminany ireo ray aman-dreny tovy lehibe 4 izay nipoirany fifoazana teto Madagasikara. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo, raha hoy izy tamin'ny Abrahama. Ary amin'ny taranaka ao no hita ina ny firenena rehetra ambony tany. Genesisy 20:80. Ny anjara toeran'ny taranaka teo amin'ny mama Ninlava sy ny asan'Andriamanitra nampanoviny azy. Ny bokin'i Isaia 4:10 no tenin'Andriamanitra nomeny Jesosy ny mama ho fanorenana ny fiantsoana azy, ny asany sy ny fiainany ary ny taranaka. Andiny voalohany, mioby ary momba ianao izay tsy miteraka. Eny veloiny ny oby ka manandrata feo, ianao izay tsy manetry jazy, fa ny zanaky mipondra-tena dia maro ny zanaky ny manambady hoy Jehova. Naorina sy natsangana tamin'ny alalan'ny teny fikasana izay nomeny tompo ny ray aman-dreny ny taranaka. Andiny fahateloby ary ny taranaka ao ahazo ny jantilisa. Nitarina tamin'ny alalan'ny teny fikasana ny ampainden'ny fonenany sy ny asany. Andiny 17 ary ny zanakao rehetra dia efa ho samy nampianaran'i Jehova ka dia ho be ny fiadanan'ny zanakao. Namitoerana tao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny teny fikasana ihany koa. Ny momba ny taranaka no hita misongadina amin'ity bokin'i Isaia 4:10. Manana anjara toerana lehibe teo amin'ny fiantson'Andriamanitra ny taranaka, fampitonina, fampaliana, fiaingona, arena, voninahitra. Nataon'Andriamanitra ho reny ho an'ny maro tokoa izy. Anisan'ny antony lehibe teo amin'ny fanompoany fiaretany mba azony teny amin'ny tompo raha tsy izay manao hoe indreto izao sy ireo zaza nomen'Andriamanitra ay. Isaia 4:20 izay hita ao amin'ny Hebreo 4:13b. Fampiresana ena matanjaka hoy mama ka nitenenany indray andro hoe tsy ho an'ny mpivady ihany ny teny Jesosy manao hoe izay nampiresan'Andriamanitra dia aoka tsy amsarain'olona fa ho an'ny mpianaka koa. Mateo 6:1.
Fizarana faharoa, ny ray aman-dreny sy ny taranaka mandova. Olona maniny lava, vanga ny fiainako rehefa tsy hitako ianareo zanako. Antony mareny azy, antom-piainana ivelomany, avy amin'Andriamanitra sy ao amin'Andriamanitra. Antony nandava ny tenany indrindra, araka tenenan'ny Paoly Apôstôly hoe tsy ny zanaka no tokony hiaro ny ray aman-dreniny, fa ny ray aman-dreniny no tokony hiary ho an'ny zanany. 2 Korintiana 12:10. Mba ho taranaka afaka nome voninahitra an'Andriamanitra, tsy ho antom-pifaliany, araka ny teny Jaona Apôstôly hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanany. 3 Jaona 4. Nanaiky ny hitondra ny momba azy ireo teo amin'ny tenany, teo amin'ny fiainany tokoa izy ray aman-dreny. Fa nisy fotoana tena tsy nasalama ny mpanompon'Andriamanitra, ka nitenenan'i Jesosy taminy hoe marary ianao satria marary ny firenenao, fa ny fivavahanao sy ny fiaretanao azy no ahasitrana anao sy ahasitrana azy koa. Zanaka ny teny fikasana ny taranaka, ka miaritra no ny aminy ray aman-dreny mba hatanterahany teny fikasan'Andriamanitra aminy. Asa mpisokonana tanteraka. Fitiavan-janaka no fototra amin'izany, fanompompanahy mendrika. Adidy masina sady lehibe no napetrak'Andriamanitra taminy, tahaka ny tenenan'i Jesosy hoe anao ireny ka nomenao ahy. Jaona 7:4. Nampaherezina mba ahazona amin'ny finoana sy aharitra amin'ny fiantson'Andriamanitra, ka ahajoro sy hitomban-day, anesy sy hatohitra ny fahavalo, ary ahefa ny asa napetraky ny Tompo taminy, ka afaka hiteny tahaka ny ray aman-dreny ny tenin'i Jesosy hoe vitako ny asa nomenao ahy atao. Jaona 7:4. Ana fahatelo, ny taranaka ny teny fikasana manohy sy manitatra ary manamafiorina ny asa nataon'ny ray aman-dreny. Ny ampisy ny taranaka araka ny fikasan'Andriamanitra. Anohy ny asa nataon'ny ray aman-dreny, anitatra ny ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao, araka ny tenin'Andriamanitra ho an'ny taranaka ao amin'ny Isaia 4:10. Tsy nitahiry ny teny fikasana ho azy samy irery i mamaniny lava, fa nirahina anambara sy hizara ny famonjen'Andriamanitra, ka dia namela ny olona rehetra nantona azy, toa an'i Jesosy ny teny nanao hoe izay manantonay dia tsy mba ho laviko mihitsy. Jaona 4:30. Afatra mama ho an'ny zanany voatendriny. Sorato ny boky ho an'izay nahitsy ny tsy nahitay ary ho an'izay nalala sy ny tsy nalalay, fa natao azy ireo izany. Ny Tompo dia mianso ny olona tokoa, ka tamin'ny alalan'ny mpanompony sy ireo zanany no nandraisan'ny olona maro famonjena, hampitatra ny fanjakan'ny fitiavan'Andriamanitra, araka ny Isaia 4:3. Fandresena, fahombiazana, voninahitra no hampobain'Andriamanitra ny taranaka ny teny fikasana eo anivon'ny fiseraserany amin'ny jentilisa. Antoka Isaia 4:10, 4:10, 5:10, 7:10. Tanteraka teo mamaniny lava izany teny fikasana izany, noho izy hita nahatoky. Teny filamatra sady fitsipika nateriny. Fa tsy saiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovan'i Kristy ahy, na tamin'ny teny, na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jentilisa. Romanina 10:17. Toy ny bavaka fanaony matetika sady ohatra nomeny ireo zanany. Niangataiko aminao Jesosy amin'ny fanaovana ny asanao dia fahendrena. Hoy koa izy, tsy haiko ny manao asan'Andriamanitra tsy miaraka amin'ny Jesosy. Tanteraka taminy noho izany ny teny vavolombelona nataon'ny Paoly Apôstôly ho an'ny Korintiana ao amin'ny 2 Korintiana 10:5 sy ny teny voasoratra ao amin'ny bokin'i Daniela 12:13. Mikasika ny Isaia 4:10-13 dia midika hoe samy nataony ho tonga mpianany hifandray akaiky aminy, handray ny fomba matoetra an'Andriamanitra, ho tonga mpandala sy mpanaraka ary mpitahiry ny fampianarana rehetra, ary ho tonga mpiray antoka amin'Andriamanitra amin'izany asany lehibe izany. Jaona 4:30, 4:12. Koa izany no anirahan'i Jesosy azy ireo manao hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Matteo 20:7. Fizarana fahaefatra, ny fanorenan'Andriamanitra ny fanjakany amin'ny alalan'ny taranaka. Lafiny telo lehibe, voalohany fanorenana fanjakam-pisoronana na fanjakam-pisorana araka ny 2 Petera 2:10. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorana firenena masina. Exodosy 7:4. Dia ianareo izay tsy firenena akory fa iny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Hosea 2:10. Faharoa, fitandroana satamaray sy mahatompo azy. Ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompony, koa rahay aho aiza izay ajako, ary raha tompo aho aiza izay atao tray, hoy Jehovah tompony maro.
malaky iray eniny. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fankataovana vokatry ny fitiavana. Tenin'i Jesosy, raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko io tia azy, araka ao aminy izahay ka onona ao aminy. Jaona 4:13. Ny fitiavana ny taranaka no naneken'i Jesosy hiaritra hatramin'ny fahafatesana mba tonga avitra ho an'ny maro. Nefa sitraky Jehovah ny ampangery fiasanao fitoho azy, rehefa manolotra fanatim-panorenana izy dia hita taranaka sady ho maro andro ary ny sitrapon'i Jehovah ambininy eo an-tanany. Isaia 3:10. Nanteran'i Jesosy hatrany ho fiainan'ireo zanaka nomeny tompony mama, ny teny eo amin'ny Deutéronomie 4:4-7. Fahatelo, fampandovan'Andriamanitra ny fanjakan'ny taranaka sy fanefeny azy. Romanina 8:17. Ny fanahy dia miara-milaza ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra izy ary zanaka dia mpandova. Eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy. Ny ezaka nataon'ny mama dia ny hahatonga ny zanany ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. 2 Timothée 2:17. Olona voaza-toetra dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. 2 Timothée 2:18. Ny taranaka sy ny fanehoam-pahakanana any mamany lava. Fizarana 5. Hoy Jesosy, atao miasa, raha io ny vitanao sy ny zanakao dia andresy mandrakizay ianareo, ary hisokatra ho anareo ka tsy hikatona milanitra irotsana rano mampitahina ho anareo sy ny taranakareo. Raha amin'ny alalan'izany dia ho an'ny firenena koa. Tanteraka tao amin'ny efa ilay matory lehibe akaramalaza ny fanehoam-pahakanana any mama volavina Germaine lava tamin'ny 2 Aogositra 3:20. Ny teny Jesosy tamin'ny mamany lava, ho fitahina mandrakizay ho anao sy ny taranakao ny fahavitany ho azy io. Mitondra avaka nataon'ny mama ho fahatsarovana mandrakizay. Eny, na dia amin'ny fotoana izay tsy ahito anitsony azy. Vorakitina ho boky, fantatry ny taranaka namana hoe izao sy izao no natao. Fa ny fitsanganan'ny raharaha ny fitsangananao Jesosy sy ho fananganana anay amin'ny herinao sy ny voninahitrao. Bavaka tao amin'ny trano fihinanany 7:387 hektara ny 4:20 Novambra 1700. Tokonay sy antoka lehibe izay tokony fantatry ny taranaka rehetra izany. Fanomezana sarobidy ho an'ny taranaka. Hoy mama tamin'ireo zanaka nanodidina azy, tsy ho ahy fa ho anareo no nampanaovan'i Jesosy io asa lehibe io. Raha avy ny andro andehanako dia tsy alerinareo miaraka amiko anaty vato io. Manondro ny fanehoam-pahakanana izany dia akanjo sy kojakojany samihafa ary ny satroboninahitra volafotsy fa mijanona ho anareo taranaka.